zao a za no candidat mpanjakana, za no candidat orange ary zareza. Aza mieritreritra lavitra ny sainareo, za no izy, ary isika miaraka no hibata amin'ny fandresena, aza misababaka zany. Rehefa tonga eo atsika ny tanàna. Ahoana? Iza mafy, isika mafy, tsika ny rôle, atsika ny tanàna, atsika ny tanàna. Sa ahoana gouverneur? Ahoana député namana? Anisan'ny tanàna, anisan'ny tanàna, Atsika. anisan'ny tanàna. Mafy. Io resaka politika io dia asan'ny devoly be mihitsy. Miasa amin'ny alalan'ny rivotra politika, sofla politika ny demonia. Raha azonao atao dia aza miray petsapetsa amin'ny mpanao politika izany, aza miditra amin'ny resaka politika io fa simba ny fiainanao, simba ny ara-panahinao. Rehefa manao politika ianao dia lasa mihebohebo, lasa tia vola, lasa tia tena, lasa tia manapatra corruption amin'ny faratapony, mpandainga hatramin'ny mamono olona ao anatin'io resaka politika io daholo. Be da be mihitsy. Mety bonaika be ianao tany am-piandohana, mety olona tsotra kely, olona piripirina, olona mamioditra teo amin'ny fiarahamonina, fa vao tafiditra ao amin'io resaka politika io ianao dia manapaka ao anatinao ny asan'ny devoly be da be mihitsy. Ka izay no ampitandremako antsika hoe ratsy tena grave be eo i resaka politika io. Atolory an' Jesosy Kristy ny tenanao ary avelao ny soratra masina ny herin'ny filazantsara anapaka feno ho amponao. Amin'izay fotoana izay tsy misy rivotra politika, tsy misy toerana politika, tsy misy sofla politisianina, tsy misy an'izay sofla demonia izay mampandainga anao, mampihibebo anao, mampanao ny zavatra be da be tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny politika, hatrany amin'ny mamono olona hoy aho. Fa amin'izay fotoana izay dia an'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, ary mipanjana ny fiainana mandrakizay. Zay fotsiny mba hafatra, tianao Jesosy.